السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه السلام. الحمد لله ثم الحمد لله. تي فيديو تي ديناتوك هو أمني شيخ إتبار محمد izay valiny ilay video zay nataony tao anatiny tambazotra serasera. Ilaza izy fa hoe European musulman dia manao fifadiakanina amin'ity volana masina Ramadany ity. European musulman dia mangataka famelan-keloka amina Allah satria izy ireo dia olona zay tsy vanina, izy ireo dia olona zay mpanota, izy ireo dia olona zay mpangalatra. Ka noho izany Allah dia tsy andeha hamela heloka azy ireo na inona taon'izy ireo satria Allah dia justice. Na iza ho izy manao zavatra tsy mety dia Allah dia hamaly ny valiny izany zavatra tsy mety izany. Ao anatin'ny video izany koa izy mbola milaza ny mikasika ny shahada ho an'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Izany hoe le point teneny hoe ny mpino musulman dia tsy tokony hanao shahada ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Ao anatin'ny video izany koa izy dia mbola milaza koa ny mikasika ny fitsanganana amin'ny sola hoe qad qamati sola, zany hoe diso izy ny fanaovana hoe qad qamati sola. Ary ao anatin'izany koa izy mbola milaza koa ny mikasika ny atahiyato zay ao anatin'ny sola, zany hoe atahiyato lillahi wa salatu wa tayyibat. Izany hoe diso koa izy zany tsy tokony natao ny European musulman ao anatin'ny sola. Ka alaiko ray amreo allégation zay apetraky ny Sheikh Itibar Mohamed io ho valiako araky ny teny Allah agnatin'ny Korany masina. Zany hoe izy nilaza fa hoe Allah dia tsy hamela heloka ireo fahotana izay nataony European musulman indrindra amin'ity volana masina Ramadany ity. Izany filazana hoe Allah tsy afaka mamela heloka European musulman amin'ity volana masina Ramadany ity satria mife izy ireo dia hevitra na hoe filazana diso izany ry Sheikh Itibar Mohamed. Voalohany aloha mila fantantsika ny sifat na hoe toetra karaktera ny Allah. Allah dia manana sifa atsina hoe Ar-Raffar. Allah manana sifa atsina hoe Ar-Raffur. Allah dia Ar-Rahman, Allah dia Ar-Rahim. Fa nahoana afanao milaza fa Allah dia tsy afaka mamela heloka ireo olona zay nanao zavatra tsy mety, ireo olona zay nanota. Allah dia miantso ireo mpanompony mba hibebaka aminy. Ao anatin'ny Korany masina miteny izy hoe kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim. O ianareo, miteny izy hoe teneno hoe ory ilay mpanompoko izay nanao tsy mety tamin'ny tenan'izy ireo. Eto Allah dia miantso ireo olona mpanota ao anatin'ny mpanompony. Eto Allah dia miantso ny mpanompony izay nanao tsy mety ny tenany, izay nanao fahotana teo io masiny, izay nanao zavatra tsy mety nanota teo io masiny. Fa nahoana Allah miantso an'ireo olona ireo mba hanao inona? Satria ireo olona ireo rehefa nanao fahotana izay nataon'izy ireo dia nahatsiaro hoe ahoana ahafahako hibebaka amin'ny Allah, sady nanota teo io masina Allah. Moa ve Allah dia afaka hamela heloka amin'ity zavatra nataoko ity? Allah miteny hoe la tuqnatu min rahmatillah. Aza very fanantenana amin'ny famindram-pony Allah. Na inona ny fahotana zay nataonao, na inona ny zavatra diso zay nataonao teo masina Allah, dia Allah dia afaka mamela heloka ny zavatra zay natao izany satria izy Ar-Raffar, Ar-Raffur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Izy miteny hoe inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah dia afaka mamela heloka ny fahotana rehetra. Ka noho izany ry Sheikh Itibar, nahoana nahafana hoe Allah tsy hamela heloka ny olona zay mibebaka amin'ity volana masina Ramadany ity? Satria Allah dia justice, manome valiny ireo asa ratsy zay nataony olona.
ka noho izany fitenenana zany de diso Allah de afaka mamela heloka mamelaka hadisoatsika amreo zavatra zay nataotsika satria izy huwa arrahman innahu huwa arrafur arrahim. Tena marina izy dia mpamela heloka, tena marina izy dia fatra mamela heloka andro mpanompony, izy dia be fitiavana, be indrafo, be fiantrana, zany suifana Allah. Ka nahoana ahafana milaza fa hoe Allah de tsy afaka mamela heloka ireo olona zay manao fifadiakanina, manao tauba amty volana masina Ramadan ity. Allah miteny ao agnatin'ny Qur'an masina miantso ireo zay pino, ireo olona pino zay tenenina hoe panota, ireo pino zay tenenina hoe pangalatra, ireo olona pino zay tenenina hoe gangsa, ireo olona reo de antsono Allah agnatin'ny Qur'an masina hoe ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo zay pino, o ianareo zay mpibebaka, o ianareo zay nanao zavatra tsy mety amin'ny tenanareo, tubu ila Allahi taubatan nasuha, miverena amin'ny Allah amin'ny fibebana sincera, mibeba amin'ny Allah amin'ny fibebana feno sincera. Zany dia antso ataony Allah ho andreo zay manao tauba amty volana masina Ramadan ity, ho an'ireo olona izay mibebaka mahatsiaro nanao zavatra tsy mety teo io masina Allah. Ka noho izany Zugbe Sheikh Ustad Itibar ny filazana hoe Allah de tsy amela heloka ny olona zay manao fibebana amty volana masina Ramadan ity satria zava-pona ny fibebana izy ireo dia mifanohitra amin'ny suifany Allah, mifanohitra amin'ny tenin Allah agnatin'ny Qur'an masina. Ianareo zay milaza fa hoe ahlul Qur'an, ianareo dia olona zay mpanaraka ny Qur'an. Ny Qur'an milaza hoe Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Ghafar, Allah Rahman. Ahoana nahafana milaza hoe Allah tsy amela heloka ireo olona zay mangaty fibebana amty volana masina Ramadan ity. Manaraka an'izay paminan'ny Islam, paminan'ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wassalam, nilaza izy fa hoe kullu ibn adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabuna. Ny taranaky na dama rehetra dia panota avokoa, na iza rehefa taranaky na dama dia panota. Fa ny tena panota tena mendrika, ny tena panota zay tena tsara izy tenen'ny mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam, ireo zay mpibebaka, ireo olona zay miverina amin'ny Allah rehefa nanao zavatra tsy mety. Ka noho izany fitenenana hoe Allah tsy afaka mamela heloka ireo mpanompony rehefa mangataka fibebana, rehefa mangataka famela-keloka, de diso izany raha Sheikh Ustadi Itibar. Ary mbola anteny koa mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam hoe at-tayyibu min adh-dhanb kama la zamba lah. Ny olona zay mibebaka am'izay zavatra natao, ny olona zay mibebaka amreo ratsy zay nataony, amreo fahotana, de tahaka andreo olona zay tsy nanota. Zany de teny mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ka ny filazana hoe Allah de tsy afaka mamela heloka fa izy justice, mila manome valiny ireo asa ratsy zay nataony olona, mila mamaly manome valiny ny zavatra fahotana zay nataony olona. De diso zany ry Zugbe Sheikh Ustadi Itibar. Ianao dia makahala ny mpaminan'ny masina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, be de be ireo video arahanay agnatin'izany tambazotra serasera izany, ny filazanao ny momba ny mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ny point tiako tenena eto zany ny mikasika ny tauba. Allah de tsy mandray tauba ny olona zay nanota, Allah de tsy mandray fibebana ny olona zay nanao fahotana. Allah miteny ao agnatin'ny Qur'an masina hoe in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Raha toa ianareo de tena tiany Allah amin'ny fo feno tsy miangatra, dia arahanareo izy ao teneny izy mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Arahanareo fattabi'uni, arahanareo zao izy mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Mpaminany teny hoe Allah dia mamela heloka ho andreo olona zay mibebaka, Allah dia fatra mpamela heloka, Allah dia mamafa fahotan'olona izay mibebaka amty volana masina Ramadan ty. Nefa ianao zay ahlul Qur'an izay milaza fa hoe Allah de tsy afaka mamela heloka, dia mifanohitra amin'ny teny mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ary nareo milaza fa tiany Allah nefa tsy mpanaraka mpaminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam, de zava-pona ny zavatra ataonareo. Yuhibbukumullah, Allah de hitianareo raha toa ka manaraka
any mpaminany-masina sallallahu alaihi wasallam ianareo zay ahlul Qur'an. Satria rehefa manaraka ny mpaminany-masina sallallahu alaihi wasallam, Allah de hitianareo. Aveo Allah tsy vitany hoe hitianareo zay ahlul Qur'an ny musulman rehetra, fa mbola koa yaghfir lakum dhunubakum, hamela ny fahotananareo rehetra, hamela ny fahadisoanareo rehetra. Kano izany Rizuk be Muhammad Ibtibar ny filazana hoe Allah de tsy afaka mamela heloka ny olona zay nanao fahadisoana, Allah de tsy afaka mamela heloka ny olona zay nanota, dia zavatra diso izany mifanohitra amin'ny teny Allah agnatin'ny Qur'an, mifanohitra amin'ny suifany Allah hoe Ar-Rafar, Ar-Rafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Izy lay fatra-pamela heloka, izy lay be fitiavana, lay be indrafo, lay be fiantrana. Innahu huwa Ar-Rafur Ar-Rahim, tena mara izy Allah dia pamela heloka, fatra-pamela heloka ary be indrafo. Kano izany nataoko ty video itiky mba ho hitanao, mba hamaliko nireo teninao mikasika ny hoe Allah de tsy afaka mamela heloka na inona ny fibebana zay atao ropiny musulmana amin'ny ty volana masina Ramadan ty. Zany dia diso. Allah dia pamela heloka, Allah dia fatra pamela heloka, Allah dia mitady nireo mpanompony zay nanao fahotana hibebaka aminy. Allah ina moa no antony nanaovantsika fifadiakanina amin'ny ty volana masina Ramadan ity? Mba hahatonga antsika lasa vodim-pinoana. Donc mba ho lasa olona tsara tsika, dia tokony mibebaka amin'ny Allah, miala amreo hadisona rehetra, miala amreo zava ratsy fataotsika rehetra, mba ho lasa olombanina, mba ho lasa olo-manam-pinoana amin'ny ty volana masina Ramadan ty. Ka amin'ny farany de fisorona no omeko anao Rirala Ibtibari arao ity video ity. Wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.